Eny ariavana dia ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, fotoana ny fanomezana ifampahirezana ho antsika tsirairay avy na eto na any ampitan-dranomasina ianao na eto Madagasikara dia fampaherytsika mba mifanolo lalana zay lazain'ny baiboly hoe mifananara-kora mbola atao hoe anio, dia mifananatra mifampahery ary indrindrandrindra ihany koa mifampivavaka. Dia androany ary dia misy lohahevitra anankiray indray izay ianarantsika amin'ity an'ity hoe tena mahasoa antsika ny fahoriana. Tena mahasoa antsika ny fahoriana. Ndao antsika maky tenin'Andriamanitra raha milaza ny fahatsapany mahakasika an'izay zavatra izay ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa 7:100, salamo fa 7:100 dia ny andininy fa 1:70 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Voalohany indrindra aloha ny fahoriana dia ozona azontsika avy amin'Andriamanitra izy io, ozona. Rehefa nanota Adama sy Eva dia izao no lazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny Genesis 3:7 dia manomboka amin'ny 4:10 Genesis 3:7 4:10 dia izao no voasoratra hoe: ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria efa nanao izany ianao dia ho voaozona mihoatra noho ny biby fiompy rehetra sy mihoatra noho ny biby rehetra any an-tsaha. Ny kibonao no andehananao ary ny vovotany no hohaninao amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia ampirafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany, hanorotoro ny lohanao izy ary ianao kosa hanorotoro ny ombelatongony. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy: ampitombo indrindra ny fahorianao, ampitombo indrindra ny fahorianao. Fahoriana no hiterahanao zanaka ary ny vadinao no hanterahany fanirianao ka izy no hanapaka anao. Io zany dia resaka nataony Jehovah Andriamanitra tamin'ny Eva. Rehefa nanota Adama sy Eva, nitenenan'Andriamanitra hoe ny hazo rehetra eto amin'ny saha dia azonareo hinanana avokoa, fa ny hazo izay ao afovoan'ny saha tsy azonareo hinanana. Dia nandika ny didin'Andriamanitra izy dia hosetrin'izay fandikan-dalàna zay na hosetrin'izay désobéissance zay dia lasa nisy ozona. Eto dia lazainy mihitsy hoe ozona le fahoriana. Ny fahoriana tokoa tsy natao ampiadana fa mampijaly. Dia teto dia laza mazava zany ny baiboly hoe zay zany ny atombohan'le fahoriana tamin'ny andron'ny razambentsika, raha dinihana ny fahoriana tamin'ny andron'ny razambentsika zany izy io. Ny teny mitovy hevitra amin'izy io dia hoe ory, mijaly, fahadiran'ovana. Lazain'ny baiboly fa ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Ny olona tera-behivavy ao amin'ny Joba 5:5 dia ny 7 no misy an'izay teny izay hoe ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Io zany dia efa manambara sady ny ten'Andriamanitra hoe voatendry ny androntsika olombelona eto ambonin'ny tany eto noho ny amin'izay fahoriana zay. Raha tokony hiadana mandrakizay tsika, raha tokony ho velona mandrakizay dia nanjary lasa voatendry ho faty indray mandeha isika, ary aorian'izay dia hisy fitsarana, dia fitsaran'ny lanitra zany na fitsaran'Andriamanitra. Joba 5:7 dia teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona dia tahaka ny fanidin'ny kilalaon'afo miakatra. Mari tsara teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona. Le andiny soratra masina teo izay nolazaina tamintsika teo dia hoe ny olona tera-behivavy ozy izy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Joba 4:1. Fa le nivakitsika teo indray Joba 5:7 dia hoe
dia teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona. Raha dinihana zany ny fahoriana dia ny atombohan'izy io dia tamin'ny andron'ny Adama seva rehefa nandika lalàna. Faharoa manarak'izay efa voasoratra le izy hoe ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-pahoriana, ary indrindrandrindra ihany koa teraka ho amin'ny fahoriana. Marina zany. Hitanareo rehefa misy zaza voateraka dia mitomany izy. Iny le tomany atony iny dia manam-parasady fa hiatrika fahoriana izy, amakivaky lalatsarotra izy, ary isedra zavatra be dehibe eto ambonin'ity tany ity. Zay mahatonga ny zaza mitomany raha voateraka. Fa raha zaza voateraka ka tsy mitomany dia tsy normal, tsy normal amin'ny fiainana. Ka eto dia manambara mazava ny tenin'Andriamanitra. Zay zany ny fahoriana raha dinihana. Ny anton'ny fahoriana, ny anton'ny fahoriana reny zavatsarotra be dehibe lalovantsika reny zany. Io zavatsarotra mahazo anao io, misaoran'Andriamanitra raha tody zavatsarotra ianao fa tsy miadana be foana amin'ny fiainanao akory. Fa raha miadana be foana amin'ny fiainanao dia tsy atsapa ninonina mihitsy ianao zany, tsy hisedra ady ara-panahy mihitsy dia ho maivana ny fahatsapanao ara-panahy. Fa misaoran'Andriamanitra raha misy ady eo amin'ny fiainanao zany dia midika fa kristianina matanjaka ara-panahy ianao, kristianina matanjaka ara-panahy, ary kristianina tsy mania si amin'ny alehanao, kristianina tsy mba mania si amin'ny alehanao. Satria nahoana misy andinin-tsoratra masina no milaza many hoe fony tsy mbola azo pahoriana aho izy dia nania si, fony tsy mbola azo pahoriana aho dia nania si. Zany hoe raha tsy mbola nisy fahoriana zany dia nania si le olona. Fa rehefa nasian'Andriamanitra le fahoriana dia nifikitra. Dia zay mahatonga ny Salamo 8:7 mivakitsika tany am-boalohany hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Manarak'izay hitaoman'Andriamanitra atsika izy io mba atonga atsika ho tonga saina koa amin'ny lafiny anankiray hoe matoa misy ty zavatra ty dia misy antony. So dia Andriamanitra teo ny voninahiny amin'ny fiainako indray ty fahoriana ty. Misy programme an'Andriamanitra, misy planin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho atao. Matoa misy zao fizantoetra zao, matoa misy zao fahoriana zao, matoa misy zao zavatsarotra zao. Zay koa zany mila fantatsika tsara zay ny tontolo ny ara-panahy rehefa tojo fahoriana isika. Ao amin'ny Hébreu 12:12 ny famaizana rehetra izy dia tsy natao mahasoa amin'ny andro hananarana. Ohatrany tsy mahasoa, tsy mahazo aina antsika ao anatin'le fahoriana raha ny tena marina, raha fijery tsotra maha-olombelona. Kanefa io famaizana io soa ihany io na pahoriana, famaizana ataon'Andriamanitra zany mba hianarantsika ny lalan'Andriamanitra. Sarotra be ny anatra ny lalan'Andriamanitra, fa rehefa miatrika fahoriana tsika tena miatra amin'ny tenantsika mihitsy le zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra, dia fatatsika hoe Andriamanitra zany no mametraka an'izay fahoriana zay, tahaka ny tady mahazaka anankiray mba hiazonana antsika ho ao amin'ny lalam-pamonjena marina. Dia manarakarak'izay koa ny fahoriana ihany koa dia apetrak'Andriamanitra mba hatonga atsika hieritreritra lalina ny amin'ny fahamarinan'ny baiboly. Ozy izy hoe amin'ny andro mahaoro izy dia mieritrereta, amin'ny andro mahaory dia mieritrereta. Ao amin'ny mpitoriteny 7 dia ny 4:7 dia izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mpitoriteny 7 4:7 amin'ny andro fanambinana dia mifalia, fa amin'ny andro mahaory dia mieritrereta. Fa nampifanandrifian'Andriamanitra ireo mba tsy hitan'ny olona akory zay ho avy aoriana. Endry Andriamanitra nampifanandrifian'Andriamanitra ny fifaliana sy ny fahoriana amintsika zanak'olombelona. Fa andreo dia fifaliana foana dia anadino an'Andriamanitra tsika, ndreo koa dia fahoriana lava dia hitenitsika hoe
efa adin'Andriamanitra zay, efa tsy henon'Andriamanitra vavaka tsony, efa nafoin'Andriamanitra, efa narian'Andriamanitra tsy ho zanany tsy ho olony, fa nampifanandrifian'Andriamanitra zay le fahamarinana voalaza eto. Amin'ny andro mahoro izy, amin'ny andro fanambinana tsara be zany rehefa ambininy ianao, tahiny ianao misy fahasoavana miditra ao aminao de mifalio izy ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'ny andro mahoro kosa dia mieritrereta. Fahamarinana zany amin'ny andro mahoro mieritrereta. Rehefa misy zavatra, misy fahoriana midona eo amin'ny fiainanao, tsy voatery fahafatesana fa zavatra mampahory anao, tsy mampahazo aina anao, zavatra ara-panahy tiako lazaina eto fa tsy zavatra ara-nofo ka misy fetraikany mihitsy, misy donany any amin'ny tontolo ny ara-panahinao de mieritrereta zay le teneniko teo hoe hanao zava-dehibe zay Andriamanitra, na koa hoe mety hoe hisy loza zay koa zany zavatra mety tokony hieritreretina koa hoe sao de kapok'Andriamanitra, sao de ity ary sao de famaizana ataon'Andriamanitra. Le kapok'Andriamanitra moa zany tsy de tian'ny olona loatra, fa losolotsika hoe famaizana, sao de fahaizan'Andriamanitra ary ahy sao de nisy zavatra nataoko de fahaizan'Andriamanitra, zay zany le hoe mieritrereta. Ya ajanontsika hatreo zay ny antony fahoriana ry havana, atonga antsika tsy hania sy faharoa manarak'izay mba atonga antsika hitoman'Andriamanitra antsika mba hieritreritra. Ny olo marina dia mandalo fahoriana, tsy tokony ho kivy ianao zany, fa ny olo marina de mandalo fahoriana. Zany fahoriana zany ozy Petera de manjo ny rahalanareo rehetra manerana n'izao tontolo zao. Petera voalohany milaza an'izay tenyzay Petera voalohany 5 de vakitsika manomboka eo amin'ny andininy vakitsika manomboka amin'ny andininy 7. Mahonona tena miambena fa ny devolo fahavalonareo mandendeha tahaka liona mierona mitady zay arapany, toero izy ka miorena mafy amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana zany de manjo ny rahalainareo izay eto amin'izao tontolo zao. Manjo ny rahalainareo, manjo ny mpino rehetra. Ny olo marina zany dia mandalo fahoriana. Raha misy fahoriana mianjato eo amin'ny fiainanao, zavatsarotra be dehibe, de misaoran'Andriamanitra fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny olo marina ianao zay. Zay zany ny testena na isedrana le fiainantsika ara-panahy, mandalo fahoriana, mandalo zavatsarotra mba ahitantsika amin'ny voninahitr'Andriamanitra, ary mba ahafahantsika koa manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoan'andro ahafahantsika mijoro vavolombelona. Salamo 120 andininy 10 zao no voasoratra hoe fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, nefa nitondra anay ho amin'ny tany mahavokatra ianao. Zay zany le izy hoentin'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana io ny olona anankiray mba hisehoany le voninahitr'Andriamanitra miezinezina aoriana kely eo, mba ahafahany mijoro vavolombelona fa lehibe tokoa Andriamanitra. Jereo nge ry havany, tsy maka sarotra tsika, tsy maka lavitra, fa jereo fotsiny ny voan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta, tsy hoe mandeha misosa mora fotsiny akory, fa nisy fahoriana tao, nisy fanenjehana tao, nisy fitaintainana tao raha teo anoloan'ny ranomasina mena. Kanefa Andriamanitra efa tia aneo ny voninahiny io. Hoy aho aminao tia ampahiry anao manao hoe io fahoriana lalovanao io zavatsarotra tena manahirana anao, problema saribahana io ianao marary mafy eo am-pandriana io, de tady diova Andriamanitra tia aneo ny voninahiny aminao io. Andriamanitra tia hitarika anao amin'ny tany soa sy malalaka ary mahavokatra. Jereo nge ny tena Andriamanitra eto hoe nefa mitondra anay ho amin'ny tany mahavokatra ianao. Zany hoe misy zavatra goavana omanin'Andriamanitra zany ho any zay tia azy, zay tsy mbola hita amin'ny mason'ny olona, na niditra tao am-pon'ny olona, na ndrenesan'ny sofon'ny olona, no efa nomanin'Andriamanitra ho any zay tia azy. Nomanin'Andriamanitra zany hoe fanomanan'Andriamanitra anao
ho ao amin'ny degré na etapy tsaratsara kokoa zay lalovana eo amin'ny fiainana io zavatra mahazo anao io. Ary zany no itenenako aminao hoe azakivy mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa ny zavatra zay lalovanao io a mandalo ihany eo adinao io, fa Andriamanitra efa manomana fandresena, Andriamanitra efa manomana victoire tena hoe hitapirenena mihitsy no manin'Andriamanitra zay zavatra zay. Korintiana 1:2-7 fa araka ny voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona no zavatra izay nomanin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Ao amin'ny Isaia 4:12 koa milaza an'izay, efa nanomana lalam-pandresena ho anao io Andriamanitra, matoy anao ampandaloviny fahoriana. Ka noho izany tsy tokony ampifamendry fendro atsika, tsy tokony famendry fendro mihitsy zany, ary tsy tokony hitaraina, tsy tokony afaka mitaraina aloha fa tsy tokony imonomonina zay fa voalazako ilay vocabulaire tena hoe voambolana tena ilaina. Mimonomonina amin'Andriamanitra ny olona, zao ve le manompo anao Andriamanitra, zao ve le tena mivavaka, mimonomonina ny olona, aiza ny fahagagana, aiza ny herin'Andriamanitra. Ndraindray koa ny ao anatin'ny fahoriana io tian'Andriamanitra hiavao ny herinao zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Isaia ihany milaza manao hoe izay miandry an'i Jehova dia hanavao ny heriny, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, azakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Tian'Andriamanitra hanamasy tena ianao, tian'Andriamanitra handiny tena, tian'Andriamanitra hiavao indray ny herinao. Noho izany mila miandry an'Andriamanitra mifanginana sy amin'ny faharetana. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana, ny Andriamanitra izay namorona ny tany sy ny lanitra dia Andriamanitra ny faharetana. Noho izany dia mahaiza ianao miaritra tsara, fisaoran'Andriamanitra raha mandalo fahoriana, fa tsy mahafoy ianao kory Andriamanitra, fa tiany ianao, zanany ianao, faiziny ianao, mpandaloviny fahoriana ianao. Fa rehefa afaka kelikely asehony ianao amin'izay ny voninahiny, dia izy ianao manao hoe potak'izay dia miala le fahoriana, potak'izay dia nahazo fandresena. Tsika aloha zany tsy hoe hiala tatiraka ty fahoriana ty, fa ity amin'izao tontolo zao, aty amin'izao tontolo zao nantanareo fahoriana ny Jesosy, nefa matoky fa izao efa naresy zao tontolo zao, ary indro zao momba anareo mandrakariva io Jesosy ambara-patonga ny fataperon'izao tontolo zao. Zay teny fikasany zay zany mitoetra zay, mipetraka zay, fa tsy mandao anao Jesosy. Mety mitaridritra izy fa saingy zao kosa tsy mandao. Andriamanitra tsy mandao, Jesosy tsy mandao. Izy nefa nandresy mifasana, efa nitsangana tany maty ary efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mikery. Tsy mandao atsika izy, fa namasina koa irany ampahery atsika. Noho izany maharetatra ny farany, tohizo ny fanompoana an'Andriamanitra, ady mandalo ihany io, fa rehefa afaka kelikely dia iseho aminao ny voninatr'Andriamanitra. Ty fahoriana ty zany tsy maintsy lalovantsika olombelona, nefa kosa zadininao, fa ny fandresena efa bataitsika mialoha, fandresena efa azotsika mialoha, fandresena efa omanin'Andriamanitra mialoha. Noho izany dia samy mahery ry afaka malalako. Zay ny fampahirezana nomenantsika tamin'ity an'ity dia manana hetaheta mamaky baiboly asizem ny pazetsika, zarao amin'ny olona anankitelo, page anankitelo zay fantatrao ary azadiny koa ny miabone na miklika an'le teny hoe s'abonner ery ambony ery dia amin'izay ianao ho hitanao le vidéo teo aloha. Azadiny mihitsy miabone, efa maromaro tsika miabone eo amin'ny page eo amin'ny YouTube na any Facebook na ao amin'ny YouTube, dia ahafahantsika manaraka ny vidéo vaovao, fampaherezana vaovao, fampianarana vaovao, toriteny fampaherezana eto amin'ity tambajotra sosialite. Dia manao velomantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Tahin'Andriamanitra tolotoboko amin'ny manaraka indray. Veloma tolotoboko.